Rehefa izy ireo a manana ny doctorat, manana ny faizany, manana ny master to, mahay zany reo. Manam-paizana izy ireo a fahadimy. Dia mieritreritra izy hoe mba inona no avy hoe président, dia andao aloha mianatra. Fa mivolagna politika dia mianatra izy ireo. Reo izy teniteny eo enazy ianarana reo. Ya, makasitraka Andriamatoa Président nanome fitenenana miarahaba anao, miarahaba ny Andriamatoa Tojo-Ravalomanana, miarahaba ny cordon vaovao ny tiako Madagasikara. Mirary anao vita be amin'ity fanompoana tandraza ity, miarahaba antsikininareo solombavambahoaka. Saika voateny hoe tsika le izy fa amanaraka ao ihany. Miarahaba anareo rehetra, miarahaba ny mpikatroka tima rehetra, orakoraka be ao anareo e! Zay koa faritena fara namany ny fanasana avy amin'ny président Marc Ravalomanana. Inona tokoa moa ny olana irana raha ohatra ka mitovy ny tanjona ny hitondrana ny firenena ho ambony. Inona moa ny olana raha andao iaraka hitondra ny fanovana eto amin'ny firenena araka ny nambarany teo dia hoe tsy manao politika zahay fa vao mianatra. Eto vao mianatra mihitsy zahay amin'ilay manao politika dia reto aloha zany zahay mijoro, misy ny mpianatra katso ao, misy ny polyteknika, dia misy ihany koa ny reto aloha zany zahay mijoro fa mikambana miaraka aminay, misy tsy mpianatra intsony fa izahay no misolo tena eto. Dia zao no zavatra ho atao fiovana ny andrasan'ny firenena no eritreretintsika ho akarina ambony. Dia inona ny zavatra eritreretinay, inona moa tena olana nahatonga an'ilay 25 septembre napoaka resaka jiro sy rano. Dia zao lay izy le raika taloha efa tonga tao JIRAMA fa tsy miteny hoe inona ny misy ao, inona le olana, fa miteny fotsiny izy afaka teno andro tsisy tsony JIRAMA, tsisy tsony délestage, hatramin'izao le délestage vao ao ihany. Dia efa nisy koa taterina nandeha jery hoe inona ny zavatra misy ao, tsy miteny izy inona ny olana noho izany. Dia zavatra ao ataonay voalohany dia anomany izahay conférence miaraka amin'ny DG JIRAMA izay atao eny Ankatso amin'ny alarobia 14 Ankatso. Dia antsika mahafantatra bebe kokoa inona ny zavatra misy, inona ny vahaolana, inona ny zavatra azosika hoentina any, satria izahay izao dia efa manomana teknisiany miaraka aminay hitondra vahaolana ao anatin'izany resaka jiro sy rano izany. Manaraka izany resaka fanamorana fiainana andavanandro ny mponina sy resaka fampananana azy. Dia nanomana ihany koa izahay ny formation charbon écologique amin'ny vendredi 14 novembre izay tafiditra ao anatin'ny bromaritra ao amin'ny anteneran'ny firenena. Faly izahay ary isika rehetra mpikambana tonga eto, ary indrindra tsika avy any amin'ny fatra na atsimo na andrefana na atsinana na avatra atsinana na avatra atsimo, faly ny tenako andray hitondra ny tenitsika rehetra avy eto amin'ny fatra. Misaotra Andriamatoa Filoha na miakorana atao misaotra satria tsy adinonao izahay avy amin'ny faritra, ary raha miresaka izahay dia miaino anao. Izay koa no tiako apetraka satria manana ny vepanina izahay araka ny resaka teo izay ho an'ny faritry Tomasina province Tamatave. Matoky izahay matoky izahay satria niasa foana izahay araka ny korana takeo hoe 12 taona niaritra tena nangina mitady niaritra ny mafy ny faritra satria raha vao miteny dia ao ny menasy rehetra. Ankehitriny izahay dia tonga amin'ilay lira hoe afaka ny gadana, tena afaka tanteraka ny Madagasikara rehetra. Nikotrika manokana aminao izahay Andriamatoa coordonnateur, eto izahay volony anampy anao amin'ny zava-misy ampandresy ny antokitsika, hitarika antsika amin'ny fandresena kanefa tsy vita mora izany araka ny
teninao teo satria mila mietsika avy any fotony ary indrindra ny teneny namana teo hoe ny communication mila apetrakatsika tsara ny fampitokisana mila apetrakatsika tsara satria matetika atsika atao anaty Madagasikara dia diso fahavalo ihany satria atsika samy antsika ihany no mifanika no tsy fampiaina na eo andraindraika zay namba ny tenay vorona zahay efa nanano zay tamatavy ary mbola nano satria aleo foana anareo magnampy anay ary mitotoka anay misaotra tompolahy misaotra tompolahy. Ao anatin'izay asa miandry zay dia ny fampirindona voa ny mpiamana ao anatin'ny atoko ao anatin'ny fiantoana iasana koa eto dia efa miantso sahady mampiantso an'ireo ratsamangaiky any atoko rehetra na ny koa ny fahatan'Antananarivo na ny faritra rehetra ivelany Antananarivo maro ny asa miandry ka tsara lamina izao ny laminasa sy ny paikady rehetra entina natanterahana vina zay napetraka ny voa mahateravaly manana kasitraka mety misy farazana amin'ny fialana tonga atao anatin'ny fahasakoana misy ao anatin'ny tarefina fa dikon'izay fanontaniana fa aloha zay dia raha tsika malala moa zany fa mipetraka amin'ny somatsara androany ny mpandrina nasionaly na Madagasikara dia toa Williamson. Ny fanazavana fohy ihany atao anatin'ny politika Madagasikara dia misy ny politika misy ny mpandrindra nasionaly ary ametraka mpandrindra regionaly ihany koa zay rehefa aveo fa izy ihany no mandrindra azy eto zany dia tanina isika ampikamana rehetra atao amin'ny politika Madagasikara hiara hiasa feno ary hiaraka amin'izay fanatratrarana ny tanjona izay amin'ny fandrindrana ny asa zay atao eto anivon'ny antoko satria efa manana politika ny fiainan'ny antoko dia tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'ny firenena satria ny antoko politika natsangana mba ahafahana mitondra ny vina mpampandrosoana ny antoko hitantanana ny firenena na ny eo safidy ny antokotika Madagasikara ny hiala tao anatin'ny vovonana ny firaisakina satria mazava ny antony zay safidy zay ary manombika dia hijory ny antoko ary fanamafisana nyrafitra eo anivon'ny antoko aloha ny mahamaika voalohany indrindra ary zay ny antony nanendrena ny mpandrindra nasionaly ny antoko timo tsy hoe akory ny fanapa-kevitra andraisana ny fialana ao anatin'ny vovonana firaisakina natondra azy ho tendrena fa efa programa mihitsy ny fanendrena ny mpikambana rehetra mandrafitra ny politika ny antokotika Madagasikara manirana nosy satria fantatritsika fa raha ny fanovana ny fitondram-panjakana amin'izao dia manome toky fa afaka roa taona raha ela dia miroso amin'ny fifidianana isika dikan'izay ny antoko tsy afaka miandry fa tsy maintsy miroso amin'ny filomanana ny fifidianana hoe azakazaka hoany amin'ny fankanesiny eo tantanana ny firenena ambaratoa diana satria ny antokotika Madagasikara hoe fa isan'ny rano koa zao tsy ny fiarahana tamin'ny firaisakina dia napetraka tamin'ny nahampanohatra ny antoko ary nahampanohatra n'ireo antoko ny vondrona atao anatin'ny firaisakina ihany koa efa ny rahantsika nefa ny fanovana nisy atao amin'ny firenena ary manome tokony ny rehetra hoe ao anatin'ny taona dia isy ny fifidianana filoham-pirenena tsy afaka hiandry zahay atao amin'ny antoko timina hoe hiara-vonona ve isika hiaraka nomana an'izay fifidianana an'izay sa tsy fa ny antoko manana ny rafitra manana ny maizy azy dia tsy manana ny politika ny ihany koa hoentina eto anivon'ny firenena dia tsy maintsy ny antoko aloha no mandeha aloha ao anatin'izay filomanan'izay raha misy ny mpikambana atao anivon'ny firaisakina zay ny fivonana firaisakina resy lahatra ny hiaradian'ny antoko dia izay akory tsy tondranokiopaka tonga namana vomavomavo fa vonon'izay ny hiaradisy hiara-iasan'ny rehetra amin'ny filomanana amin'izay fifidianana amin'ny fitondrano makany amin'ny efa ampy zay mbola injorona andritran'izay 40 taona zay ho an'ny fanovana fiady ny tolona ho an'ny tsindry azolena ny fanaovana tsinotsinona ny voaka malagasy niady ho an'ny rariny sinitsiny androany ny antokotika Madagasikara izay manohana ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ho an'ny fanovana dia mbola mipetraka foana amin'izay fotokevitra zay hoe mbola vonona ny antokotika Madagasikara ho hiaraka amin'ny vahoaka hiady amin'ny rariny sy ny hitsiny raha sanatria mbola miverina ny fomba fanoteo aloha ny famotehana ny firenena ahoana somatsara voalohanteny dia soarana n'Andriamanitra an'ilay nahazo
sendra ny afaka somatsaratsika zao manaraka zany sorana ary mbola sorana ny data zay tsy nalary izy fa teo foana izy manaraka zany sorantsika mpikambana ty maro nareo ny hoe amanky any fa tsy navelany zareo fataka zany sady misorana teo tsika menakavy rehetra de tsotra ny ataoko nandresy tojo ravalomany zay mampalono azitsika tenena tsy mbola iresaka betsika fa manaraka tsika iresaka mivarotranaka hoe nandresy tojo ravalomany Derabanareo kambana sy mpanaradia ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ary dia miaraba manokana anao monsieur le maire amin'ny rehefa avy eo miaraba ety ambony ety rehetra arabaina manokana ianao cordon nomeny zao fotoana zao ahafahantsika mionandray ato dia zarery sisa vehivavy député ato anatin'ny tiako Madagasikara satria le ray namako dia hitanareo fa iny lasa ministre d'État iny dia atolotra eto aloha no misolo azy tsangana kely ianao député vary izy no namanaindray misolo any maître Yantra ao amin'ny antenimieram-pireneny vary no anarany amin'izao androny fahalovana izao fantatsika fa 70 taontsika no nitolona teo androanysika tsy mpanohatra ntsony fa tsika ny fahefana tsika zany no anisany nametraka izao fitondrana izao satria maro be tsika teny akianja noho izany dia izay indrindry taratry ny fiovana na azahoana nametraka ny tenanay ireo bromatra dia isorana manokana ny député rehetra isorana koa ianao président na mentsodrano tamin'izany ary dia zarery no bromaritra vehivavy satria ny tanjitsika dia izao amin'ny 2030 dia mba ho 300 isan-jato ny vehivavy mandray andraikitra eto amin'ny firenena dia atombotsika zany aty amin'ny atombotsika dia nreto koa zahay vonony anaraka ny toromarika rehetra vao namea nisy taratasy nisoratan'ny président zay ho anay député dia tsy nisalasala ny tenako mampitarika voalohany ao amin'ny distrika Natsimdrano namory ny tompon'andraikitra vitsivitsy isaky ny commune efa natombokaina anay fa tsy niandriandry dia manomboka izao andeha itety commune anetsiketsika anavaon-drafitra sy ny rehetrarehetra dia izao rehetra zay président tsy andraraka ilombiando fa hiara iasa mba azahoantsika le fandresena tena izy rehefa ho avy ny fifidianana misaotra tompo no nanasazy a Madagasikara dia ohatry izy zay tsy nalala ny zava-nisy marina taty fa tatarao tsy manana fotoana zany tsika fa lavabe fa masoratana liza dia narefa tany dia nataon'ny fanandrifotao ihany koa fionana niaraka tamin'ny ancien président Herra Jonary Mampianina tonga eto tanindrazana izy dia tafaona tao zay sisy dia andao rangatsika anao taratasy ilazana hoe reo tapin'zatra antranga dia tsy mandany andro dia nanao fanabarany zay natsoratra vetivety teo nilaza hoe izay dia manamariny fa tsy coup d'état zany nizatra antranga teto Madagasikara fa raha coup d'état izy mantsy dia le maramila tonga any amin'le palais ohatra nataony tamin'ny 2009 dia manao izay angalana ny fahefana fa ty tsy zay fa izy tery amin'ny arabe tery 13 mai no niantso nilaza hoe apio zay ry kapisatry na ry maramila fa reto gendarme reto tsy mahay mipetraka izay no natonga le resaka dia tsy coup d'état fanamarinana zay faharoa matoa ny asesena naiky hoe atao izay amindrana ny fahefana amin'ny ambaratongana raha natao mifandrana ny fahefana dia miala satria lasa le anankiray arak'izay fanaratsiana nataonareo rehetra teo lasa iny dia rehefa lasa iny tokony misolo azy ny président
Sénat le président Sénat koa nefa ny mbola vao temporaire sady bomba ozy nareo tsy mety dia voatery hoe aloha dia hoe amenandreo ny gouvernement mbola tsisy gouvernement nitsangana afa tsisy telona ihany ministre ny sécurité dia ministre ny gendarmerie sécurité d'état ny gendarmerie ary ny premier ministre dia tsy nety fiteny karak'izay tena foy izy dia zay natoka dia nifanazavy zay ina hoa natokavanareo ty fa sao hiala le sanction nareo zay mbola tsy nametraka sanction fa mbola nampiantona fotsiny dia mihintsy manantena aho fa iona président izy raha androany rapitsona amin'ny latsinainy satria zay ny iona voalohany dia verina sanction fa tena zava-doza raha ohatra izy ka mametraka sanction zany hoe sanction ny union africaine zany dia tapaka daholo ny fampatsiana rehetra na européenne na américaine na africaine tsisy dia mino aho fa zay zavatra misy zay zany tsara fahafantaranareo manaraka tiako mafisina anareo inona ny antony anaovantsika an'izao satria manontany daholo ny olona dia ho zany zao manaraka président ty atao zao ty teo zao mbola tsy ampilanantsika marina ny fahefana fa afaka fotsiny areo tsika fanagejana mazava aminareo misy tsy mifankahazo izy fa tonga dia heverinareo hoe aty fahefana dia zao atao raha nanatona ny président transition aho ny refondation dia ndesaky zay sisy rehefa tsy namenareo toerana ministre ary zay hoe ao amin'ny azy zay tsy dongy fa zao fotsiny zavatra dia davinay mba averenao hiverina ihasy tiako satria zay ny fanarahana trany voalohany afaka manampy be dabe anareo io ho amvoaka malagasy ary anampy an'io fa dia matarotro nareo dia hitatsika efa hatramin'izao aloha mbola tsy vita lizy mbola tsisy misoko mbola tsisy zavatra mbola misy taratasany amin'le DGI iny mbola andrasany matoa amin'ny tena izany tsy menatra mihitsy ary eto dia faly mihitsy mahita anareo eto olona tsy voavidy voly zany nareo na misy voavidividy kely fotsiny nareo tsy voavidy zany zay dia tandremy tsara fanarina firenenitsika tamin'izany ala tamin'ny fitondrana tamin'ny 2009 ny dollara 12 000 amin'izao fotoan'izao zany efa ho 30 000 na 27 efa ambony be noho izany tena sahirana ianareo reo natao frais natao crédit raha tsy misy noho izany anarina zany tsy voro raha toekareny azoko tsara mahazo anareo ny tena loza amin'izao fotoan'izao dia zao hoe tady tsy aripery ianareo mahareta kely fotsiny sisy fa raha mbola misy foana farany ho azosika dia davitsika mino nareo ka dia zay ary nareo zay niteny teo hitako fa samy nampiseho ny teo ampony taona eniko teo fa hoe mbola ao ny tanora mbola ao ny vehivavy ho ampiteneniko nareo manaraka izy fotoana hafa ampitenena nareo misy fotoana daholo ny zavatra rehetra za tsy manao zavatra kitoto tsy misehoseho raha misy miteny tany hoe mifanaraka eriseria miresaka ary ambadika ery mino nareo fa tsy hamadika avoaka malagasy mihitsy raha mbola zapony za ka dia zay mifarina tsara filariantsona ataonareo teo dia tena mitanteraka somatsara azy matahotronareo tsy hoelitsika dia io netinay fa manana programme zay andeha ho any amin'le voalaza to hoe andeha ho any fatotra aloatra mangory iny salama daholo ve raha manokana ny président naharitra tao anatin'izay tolona maro zay dia raha atsika rehetra ihany koa tsy hakanavaka tonga eto na ny olom-boafidy mifandivy tao anatin'ny antoko ao ny député ao ny be tanàna ny mpanolotsainy nareo avy any amin'ny faritra tena arabaina manokana satria tena tonga maro be eto nareo zao hiteto ankehitriny dia midera ny hafanamponareo no zay fitiavana natokotiko Madagasikara zay joreto zany dia tena faly mihitsy ary mieritreritra mitolona zay 19 taona nitolomantsika nytokotiny zay ninona lazaina ny fandresena ny fanovana teto amin'ny firenena dia anisan'ny voalohany nahazo fandresena ny tokotiko Madagasikara tao anatin'izay 19 taona zay dia tsy vitsy ny am'izay natao na amin'ny filohan'ny antoko ny orinasa ny mpikambana rehetrarehetra betsaka tao anatin'izay namony ainy betsaka ny voasambotra ary betsaka tsy afaka mitolona ntsony areo eo antokotiko Madagasikara satria vao miteny hoe kinona dia hiaran'izao zavatra rehetra zao fa androantsika
afaka mitsangana, afaka mirearea fa toko-timina isika ary timina mandrakizay isika. Ka aravaina manokana tsika ao anatin'izay, nazahoantsika ny fandraisen'izay lasa izay ny mpamotry firenena miarahaba mivoaka malagasy ihany koa afaka atao anatin'ny fanakijana maro isan-karazany ary maafaka hivelatra na isika eto amin'ny firenena. Ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny dia manao fanamby ho an'ny fanovana ary izay no mahatonga antsika manohana azy sika ary ny fepotona namena anaovana ny fanovana dia 2 taona raha be indrindra. Isy ny fihaonan'olom-pirenena ary ao anatin'ny 2 taona tokony isy ny fifidianana filoham-pirenena. Dia miomana amin'izany sika tokotiako Madagasikara. Teny izao sika ny miomana. Ny antoko-timina dia tsy fikambanana akory na mpanao asa soa fa isika antoko mijoro vonona aka fandraisana, aka fahefana mba ahafahana mitondra vinam-pampandrosoana satria manana an'izany isika izay efa nampiarina tamin'ny fotoana nitondran'ny filora valomanana nitsitaka an'izany ny vahoaka malagasy rehetra ary tsy maintsy ho velona amin'izany sika mba hanana amin'ny firenena ny toerana mahizy azy. Manoloana an'izay indrindra dia saotra président manome ny fitenenana mba ahafahana mizara izay mba paikady homena antsika indrindra ianareo any amin'ny faritra. Betsaka ianareo no miantso inona no atao ege amin'izao, anao inona isika nahazo mpandrindra vaovao isika aloha mpandrindra ny antoko-tiako Madagasikara dia miarabanao izay cordo tafiditra atao anatin'ny fianakaviam-bely bro politika ny antoko-tiako Madagasikara. Hitantsika teo fa sady tanora mavitrika tsy toizako amin'ilay anankiray fa manana ny tsekefana izay afaka hitondra sy fanampy amintsika hanatratrarantsika ny tanjona eto anivon'ny antoko-tiako Madagasikara. Dia mamerina ny fiarabana sy firarian-tsoa ary mametoko izay fa tsy sanatry ny antoko-timina ka tonga namana vao mavomavo fa tonga afaka vonona hifandray hifanometanana hanatratrarantsika ny tanjona. Miaraba ihany koa monsieur le maire. Teny nanao fanampy aloha tamin'ny fifidianana be tanàna hoe hitondra fanovana sy fiovana efa tratrany ampahany fanovana sy ny fiovana izay isaorana ny vahoaka malagasy rehetra miarany olo natao anatin'izay nanao ny jadona teto amin'ny firenena. Dia ny raha soanao ihany koa ahitany raha rasisiny ary ho tanteraka ny araka toriteny teo fanoloran-tenanao hoe ity aho irao. Miany amin'ny faritra dia miomantsika efa hanomboka an'ireo dynamisation tsy miandry ely isika aza miandry fotoana izany satria kely izay fotoana 2 taona izay hanomboka isika any ambatom-bazaka amin'ny amin'ny sabotsy amin'ny herinandroany dia tsy hijanona intsony isika fa hanohy foana isika amin'izay fitetezam-paritra izay mba hiomanana rehetrarehetra any amin'ny faritra. Aza miandry anay aty intsony aloha satria tolona raha manana tanjona iombonana dia miara-misalahy isika fa eo tsika efa manana mpandrindra nasionaly mifampiresaka amin'ny fanatanterahana an'izay paikady izay. Makasika ny resaka CD marina fa betsaka ny avy any amin'ny faritra nifankahitsika nandritry ny herinandro mifampiady hevitra ary mivoaka ny tsosikevitra hoe aleo mba isy distima eraka Madagasikara mba ho tafiditra ao anatin'ny CD amin'ny bromahatra sy ny député eo anivon'ny solombavambahoaka. Za manokana tena resy lahatra amin'izay président ary zavatra azo tanterahana tsara zay fa misy simulation atao dia ho présenténa aminao izy mba ahafahana ny olontsika eny fotony manana fahefana amin'ny toerana sy andraikitra misy azy ary mba ahafahany moyen ihany manana moyen ihany koa mba ahafahany mitondra mitarika ny fivoriana ho an'ny antoko-timina. Dia ezaka izay ny hanao ny fandaminana rehetrarehetra mba ahafahana manatanteraka an'izay. Fa ny eto am-pamaranana dia tsotra ihany voadingana ny vitantsika afaka ny sakatsakana rehetrarehetra. Ny olona mijoro fahavalon'ny antoko-tiako Madagasikara hatramin'izay efa tsy etontsony ka aoko tsy isika timina no hanangana fahavalo atao anatintsika indray tsy hatratrarantsika ny tanjona fa aoko sika hiara hibanjana no avy tanjona afaka 2 taona manana filoham-pirenena amin'ny alalan'ny antoko-timina.